Faly miaravantsika rehetra tokantrano indray ny tenako a miambasadrany Josoa no miaravantsika rehetra mampandroso an'izao fampianarana izao indray. Anio antsika dia anaraka ny lalana voalohany amin'ny fampianarana izay mitondra ny lohateny hoe tsy natao an'ny efa firenena ny didifolo sy ny lalàna Mose zany, tsy natao an'ny efa firenena. Izay no iarahantsika eto indray androany a. Lalana voalohany ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity izay mitondra ny lohateny hoe tsy natao any efa firenena ny didifolo a, dia ny mazava azy fahalalany Mose sy koa anatin'izay. Manina moa zany ny lohateny ny tandemena avy hatrany tsy natao any efa firenena, satria tena misy a lalàna mihitsy milaza fa natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany a izany didifolo sy lalàna Mose zany. Zao nge vakitsika avy hatrany hoe ny antony nahatonga ny ambassadeur-ny Josoa zay ady anteny izay dia vakitsika ny ten'Andriamanitra araka ny voasoratra ao anatin'ny Sefer Torah moa zany ho an'ny jiosy a ary ny baiboly raha amintsika hafa firenena. Dia vakitsika eo amin'ny Exodosy toko fahasivy folo a, eto milaza hoe natokana ho an'ny zanak'Israely a lay fanekena zany. Exodosy toko fahasivy folo a, andin'ny fahasivy folo a, toko fahasivy folo zafady ndao fa diso kely izy. Ie, leo vakitsika toko fahasivy folo a, dia andin'ny fahatelo vakitsika avy hatrany. Exodosy toko fahasivy folo andin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy avà tao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely, ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptiana sy izay nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery a, ary ny nampahakanesako anareo aty amiko. Andin'ny fahadimy, ko ankehitriny a raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa ahy mihoatra noho ny fihena rehetra ianareo, fahy ny tany rehetra. Io tenin'Andriamanitra io zany dia milaza mihitsy ny mazava be raha vetsika hoe ho lazaina ho amin'ny zanak'Israely ny fanekena. Eto moa zany amin'ny andin'ny fahadimy hoe raha hitandrina ny fanekeko ianareo, io asiko tsipika io izy io, raha hitandrina ny fanekeko ianareo. Ia zany izy zany hoe misy fanekena zany men'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely natokana ho an'azy irery. Dia io fanekena io tsy inona fa ny didifolo izy io a. Raha vaketsika kely arikatra amin'ny andin'ny fahatelo. Ary Mose niakatra ho amin'Andriamanitra dia niantso azy avà tao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba. Izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Izany hoe ity fanekena ity zany a dia natokana ho an'ny zanak'Israely rery ihany a, sy ho amin'ny taranak'i Jakoba. Zany hoe tsy tafiditra ato mihitsy zany ny malagasy a, ny frantsay a, ny anglisy a, ny amerikanina, ny sinoa, ny afrikanina rehetrarehetra, na ny japonais a, na iza n'iza, tsy misy tafiditra ao mihitsy fa natokana rery ihany. Zay zany ny zahatra voalaza araka ny soratra masina io. Dia tiako zany ny manidy aminareo zany hoe diso daholo zany nareo zay nitandrina ny didifolo sy ny lalàna Mose ho anareo malagasy na frantsay na anglisy, efa nandika lalàna nareo, efa nandika lalàna, satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe tsy azo anampiana io teny io, tsy azo anesorana. Eo nge vaketsika indray teny zay hoe rehefa natokana ho an'ny zanak'Israely io zany a dia tsy azo anampiana ary tsy azo anesorana. Deutéronomia vaketsika indray Deutéronomia toko faefatra, dia vakitsika io voninahitra Josoa ny ten'Andriamanitra amin'ny andin'ny faharoa. Deutéronomia 4:2 vakitsika amin'ny anaran'i Josoa. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo. Io zany le didin'Andriamanitra nomena teo hoe natokana ho an'ny zanak'Israely a, dia tsy azonao anampiana ka hoe ny amerikana no hitandrina an'io koa, na hoe ny frantsay no hitandrina an'io koa, na ny anglisy no hitandrina an'io koa, na ny sinoa no hitandrina an'io a, fa tena voarara mihitsy zany a. Aza ampianareo io teny koa izy ny ten'Andriamanitra, dia aza nesorana fa tandremo fahadidiny avà'Andriamanitra nareo zay andidiko anareo io. Zany hoe rehefa nyteny hoe tsy azo anampiana dia tsy azo nesorana, dia tsy azo tandremana io didifolo sy lalàna Mose afa-tsy ho an'ny Israeliana rery ihany. Ka raha vao ny malagasy zany no mitandrina io, na ny frantsay, ny anglisy, na ny afrikanina, na ny japonais, na ny sinoa sy ny maro samihafa, dia efa nandika lalàna ianao zany. Ary ny mpandika lalàna dia tra dia mazava be ny tenin'Andriamanitra fa ho atsipany amin'ny elo. Ho aseho ilay tena mpandika lalàna zay ho levony ao Soatompo amin'ny fofona ny vavany. Tesonena faharoa
toko faharoa satria mandika lalàna ianaoko. Tesony ana faharoa vakitsika ny toko faharoa. Tesony ana faharoa toko faharoa andininy noko andininy fahafito ka hatranin'ny fahafolo vakitsika voninahitra dadevasy osy koa ho an'ireo mandika lalàna zany. Fa miasa sahady ny zava-miavina dia tsy fankatoavan-dalàna. Ka rehetra hoe tsy mankatao lalàna dia mandika lalàna zany. Zany hoe manohitra ny lalàna. Ohatra, efa hoe natokana ho any zanak'Israely nefany dia ianao malagasy no mitandrina an'io, efa fandikan-dalàna zany. Natokana ho an'ny zanak'Israely nefa ianao frantsay no mitandrina an'io, efa mandika lalàna zany. Efa hoe natokana ho an'ny zanak'Israely nefa ianao anglisy no mitandrina an'io, mandika lalàna ianao dikan'izany. Efa hoe natokana ho an'ny zanak'Israely nefa ianao amerikana no mitandrina an'io, mandika lalàna zany. Zay rehetra hoe zava-miafina dia tsy fankatoavan-dalàna. Zay fiarahantsika mahita zao le zava-miafina. Kanefa mandra-panetra ny misakana ankehitriny ihany. Andiny fahavalo. Ary dia aseho ary le tena mpandika lalàna dia anareo zay efa teneko hoe natokana ho any zanak'Israely nge io e. Ary reto mpandika lalàna reto izy teny Andriamanitra dia ho levoniny ho soatompo amin'ny fofonay ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Zay. Zany hoe reto mpandika lalàna reto zany dia ho levon'Andriamanitra zany. Ho vonolo le tena Andriamanitra marina miteny hoe natokana ho any zanak'Israely rery io fa tsy natokana ho anao afrikanina, na ianao amerikanina, na ianao sinoa, na ianao frantsay, na ianao japonais. Mazava angamba zay. Dia vakitsika eny andininy ny fiavin'le iny reto mpandika lalàna reto zany dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra. Zany hoe reto mpandika lalàna reto ohatra hoe frantsay mitandrina didifolo, na amerikana mitandrina didifolo, na afrikana mitandrina didifolo, na sinoa mitandrina didifolo ohatra zany dia mpanao fagagana reo, miasa araka ny Satana ireo. Izy io ary tena manao fagagana mandainga io izy ny tena Andriamanitra. Ary andin'ny fahafolo dia zao ary famitana momba tsy famarina ho an'izay ho very. Any olona voafetaka daholo zany no mandeha amin'ny lalana mitandrina didifolo iny. Ho an'izay ho very satria tsy mandray ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavana ny famarinana izay namonjena azy. Tsy mety mandray le teny marina ianao. Ka izay no tonga namiteny aminareo mihitsiny hoe jereo tsara le fahamarinana, tandremo mandeha makalalatsy izy miverena makany amin'ny Andriamanitra marina miteny hoe tsy natokana ho an'ny hafa firenena na ny amerikanina sy ny frantsay, ny sinoa sy ny anglisy hatrany amin'ny afrikana, tsy natokana ho an'izany ny didy fosilana mose fa natokana ho any zanak'Israely ihany. Ho amafisina indray izy tia iten'Andriamanitra ty zany satria avy eo misy mpanao gazety moa miaraka amiketo ametraka fanontena rehefa eo avy eo miara-pampeno rova fa mbola hijerendretsika ny ten'Andriamanitra mikasika any amin'izay hoe tsy natao any hafa firena mihitsy io iaraka amin'ny boky ny arikatra amin'ny salamo 147 salamo 147 19-20 ianreo no vakitsika zany eto salamo 147 dia ny 19 sy ny 20 zany vakitsika ho voninahitra dada Evasy eo soa. Salamo 147 19-20 ianao nke teny ty hoe milaza ny teny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Tsy nio toy izany tamin'izay firena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mahafantatra ireny. Dia moa zany dia fampipetraka moa zany ny toko sy andiny manamarina mihitsy ny hoe tsy natao an'ny hafa firenena mihitsy ny didy fosilana Mose fa natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany. Tsy nanao an'izany tamin'ny hafa firenena io Andriamanitra io ary ny tena marina dia tsy fantatry ny hafa firenena io fa ny tena petraka nefany izao tontolo izao hoe mitandrina didy fosa tsy mitandrana dia mitandrana. Izao tontolo izao ve zany mpandika lalàna noho zany hevitra zany mandika lalàna. Hoaiza zany izao tontolo izao ny dikan'izany izay mitandrana didy fosilana Mose nefa tsy natokana ho anazy io valiny rehefa mpandika lalàna dia ho atsipin'Andriamanitra any amin'ny elo. Satria ilay mpandika lalàna ny bokin'ny iza moa bokin'ny Tesoniana teo le vonin'Andriamanitra. Ary ny mpanao ratsy dia tsy mahazo miditra any amin'ny lanitry ho vakitsika amin'izay ny ten'Andriamanitra hoe tsy mahazo makany amin'ny lanitry zany reo. Efa meko avy hatrany moa zany ny valin'izay ohatrika rehetra reo hoe Korintana voalohany toko 4:7 vakitsika kely ankehitriny teny ty fanampin'le teo Korintana voalohany toko 4:7 ho vakitsika ho voninahitra dada Evasy io soa. Izao ny voalaza ato. Moa tsy fantatra reo fa ny olona tsy marina. Ka ny olona tsy marina zany mpanota le mpandika lalàna zany satria ota ny fandikana lalàna rehetrarehetra zany. Moa tsy fantatrareo fa
ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zany olona tsy marina mpanota zany dia tsy mahazo mihitsy any amin'ny lanitrinandra ny dikan'izay. Aza mety ho fitany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavady loha sy ny sodomita zay sy ny mpangalatra sy ny mperina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra ondreo dia aza fitana. Zany hoe tsy tokony aza mety ho fitana ntsony ianao zay mandray fa ny olona mpanao ratsy dia tena tsy mahazo mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra dia ny mpandika lalàna zany. Satria ilay toe mpanota dia mpandika lalàna dikan'izay, ka le mpandika lalàna mihitsy le toe mpanao ratsy zany. Ka rehefa tsy tianao zany no very ho any farimy rehetra afo dia aza mandika lalàna intsony. Zany hoe aza mitandrina didy fosy lalàna Mosè intsony fa natokana ho azanak'Israely io. Zay zany fa dia miraso antsika samy motenao soa fa mifarana teo ny fampianarana avy aty amin'ny ziady mikasika ny teny hoe tsy natao any efa firenany didy folo zany ametsika ny mpanao gazety am'izay fa te ametaka fanontaniana ny mpanao gazety amin'izao fotoana zao somary nanova fihetsika ina ndraiky fihetsika ity satria mba hatonga le fampianarana ho aingina hipakany amintsika dia natao an'izao izy mba hoeniny zao tontolo zao hoeniny malagasy hoeniny afa firena rehetra hoe aza mandeha makany amin'ozy intsony fa miverena amin'izay makany amin'ny marina. Dia menanao amin'izay ny fanontaniana rova miarabanao aloha ho an'ny mpiainotsika zany ianao miaraba voaloha teny miarabany ambasador Masoa ziady ary miarabantsika rehetrarehetra mpiaino any atokantrano any sy mpijery izao radio télévision AGFF izao. Mazava tsara ambasadera le hoe ninona ny antony fa maninona tsy maintsy hoe natao any zanak'Israely irery ihany zany le didy folo fa fanontaniana mipetraka hoe ahoana indray zany mahakasika an'ilay voalaza ao amin'ny baiboly izay voalaza ao amin'ny Isaia toko fahaenina amby 20 andiny fahaenina sy ny fafito zany hoe izay milaza hoe ny hafa firenena mitandrina ny sabata kanefa ny ianao ny teny teo hoe tsy natao an'ny hafa firenena io didy folo sy ny lalàna Mosè io. Manahoana indray mahakasika an'izay ambasador Masoa? Satria io tenin'Andriamanitra io indray dia tsotra be ny valiny misy hafa firenena efa niaraka tamin'ny zanak'Israely dia mbola mafiso kely ny lalàna ary mikasika amin'izay fa tsy maintsy ampiana kely ny lalàna zany. Voalaza mantsy eo boky ny Deutéronomie rova fa any Israely irery ihany ny azo tandremana dia tsy azo entina aty Madagasikara. Deutéronomie toko fahaenina andiny voalohany vaketsika zany. Dia izao ny voalaza ao ary izao ny lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasiany avy Andriamanitra reo ampianaranareo mba harainareo any amin'ny tany izay alenareo olovana. Zany hoe ty didy folo sy lalàna Mosè ty zany dia arahina sy ampianarina any amin'ny tany izay alen'ny zanak'Israely olovany. Ka ny tany natao olovany zanak'Israely dia any Israely irery ihany, any tany Kanana zany. Zany hoe tsy azo entina aty Madagasikara na ny France na ny Angleterre na ny Amerika na ny Chine tsy azo atao mihitsy ny mitondra an'io any. Dia io le tenin'Andriamanitra hoe tsy azo ampiana, tsy azo anesoana le Deutéronomie toko 4:faharoa teo. Zany dia tratra ny teny zany hoe tsy azo ampiana, tsy azo anesoana, zany hoe any Israely irery ihany izy zany no azo tandremana. Zay ny voalazany soratra masina. Vakitsika ange ty teny ty rova hoe aza ampianareo ny teny izay nodidiko anareo ary aza anesoanareo fa tandremo ny didiny avy Andriamanitrareo izay andidiko anareo. Tsy azo ampiana zany zay teny zay hoe ao Israely irery ihany iny azo tandremana ary tsy azo anesoana koa zay teny zay hoe ao Israely irery ihany iny azo tandremana. Zany hoe tsy azo entina ny Amerika, tsy azo entina ny Fransa ka hoe ho arahana sy ho tandremana any fa hatrany dia fandikan-dalàna ary ny mpandika lalàna dia ho levon'ny ao soatompo amin'ny fofona ilivavany. Ka rehefa tsy teo ho levonin'Andriamanitra zany aza mitandrina io didy folo intsony. Ary rehefa tsy tandrina an'io zany manaraha zao tenin'Andriamanitra ampianarika zao. Manaraha ny ambasador Masoa ziady zao mampianatra anao zao satria ziady arery ihany nampianatra anao zany hoe aza mampitondra aza mitandrina io didy folo io fa tsy mety aminao io, maty any amin'ny elo amin'io ianao. Zay le izay voalohany ny rova. Faharoa apetsika indray ny tenin'Andriamanitra amin'ny Deutéronomie toko 4:20 satria araka ny fantainao zany dia mamoaka toko sy andiny indray dia mbola manamafy an'izao ihany ty toko sy andiny ty hoe ary zao ny didy sy ny fitsipika, ary zao ny didy sy ny fitsipika izay ho tandremanareo arahana ny amin'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanao anao kolovana amin'ny andro rehetra iainanao eto ambonin'ny tany. Zay ny didy sy ny fitsipika io izy dia ho tandremanareo ary arahanareo any amin'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo olovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambonin'ny tany.
zany hoe amin'ny andro ianina zanak'isy eto ambony tany zany a dia any Israely rery ihany azo hitandremany io didy fosilana mosy io fa tsy azo entina mihitsy aty Madagasikara na ny Fransa na ny La Réunion na ny Chine na ny Canada na ny Amerika dia non zany tsy azo entina any amin'izany toerana zany fahalalana io dia ozy ianao hoe maninona zany ny ten'Andriamanitra ny teny an'izay aloha vaketsika le ten'Andriamanitra ny menao teo a Isaia metsika le toko sy andininy vakinao teo zany a Isaia toko fahaenina amby dimampolo a dia miara mijery an'izay tokoa le mpiaina dia andiny manoko andininy fahaenina hatramin'ny fahafito eo zany dia zao tokoa ny vakiny ary ny hafa firenena zay efa manaiky ho any avà mba hanompo azy sy ho tiany anarany avà mba ho mpanompony dia zay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao zotsy masina sady mitana ny fanekeko eto koa zany dia sady mitazona le fanekena ny valina izy a le nyresantsika izy a dia didy folo salana mose zany ary mitandrina ny sabata dia zao dia hoentiko any an-tendrombohitry masina ka mifalika ao an-tranoko fivavahana ary ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra latradra dia ankasitrany eo ambon'ny alitarako fa ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra zany hoe ny fantenapetraka tokoa zany rova zany dia zao hoe misy tenin'Andriamanitra tokoa ty hoe ary toatra misy hoe raha mitandrina sabata izy dia amin'ny andininy fahaenina ary mitandrina ny fanekena ohatrany hoe mitandrina sabata tokoa nge zany afefengena dia ny lalàna rova tadidio tsara fa hoe tsy azo anampena tsy azo anasorana tsy azo entina aty Madagasikara na ny Fransa na ny La Réunion na ny Amerika na ny Fransa na ny Chine fa voarara lalàna ary natokana ho any zanak'Israely fa maninona zany ny tafiditra ny hafafireneto a izy reto hafafirenena reto a dia ireo le voalazany ten'Andriamanitra hoe le niara nivoaka taminazy avy any Egypta dia nasena ny fora dia afaka mitandrina an'io izy a fa any Israely izy rehefa avy eo no mipetraka reo ihany no afaka manao an'izay zany hoe tsy maintsy any Israely reo rery nazo an'izay teny zay donc afaka tsikely ty izy tova rova araka ny bokyny Exodosy toko fa olo jerefantsika kely io fa Exodosy toko faharoa ambin'ny folo vakitsika amin'ny andininy fahafilingany ao amin'ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo vakitsika rova zany rehefa avy eo no a dia manomboka amin'ny andininy hoe mitandrina ny pasika moa zareo tamin'izay fotoana somary zay avake ny vahiny raha misy mpivahiny izay andininy fahavalo amby efapolo ny vakitsika rova Exodosy 12 a dia tsy maintsy alefantsika ato moa izy zany mba jerevan'io le Exodosy 12 a andiny fa fimo ny teneko teo 48 noko 48 jusqu'à hatrany amin'ny amarantsika anazy ihany ity le nyresana tamin'io Exodosy 12 48 ka hatrany amin'ny farany zany ary raha misy mivahiny eo aminao ka mba te hitandrina ny pasika ny ava ka le pasika moa efa lalàna ny zanak'Israely io dia aoko hoforanina ny lehilahy rehetra eo aminy vao manato ny hitandrina izany ka ho taka ny tompo-tany ihany izy zany hoe le zareo vahiny araka tamin'ny zanak'Israely ihany a io ny tenenina io ka ho taka ny tompo-tany ihany izy fa ny tsy voafora rehetra kosa dia tsy mahazo mihena izany lalàna iray ihany na ho amin'ny tompo-tany sy ny vahiny izay mitoetra eo aminareo ka ireto vahiny reto zany a lay nitoetra tao amin'ny zanak'Israely ray niara nivoaka taminy tany Egypta zany eo afaka itsika indray zay teny zay hoe nivoaka somary gaga reo hoe atao misy mampiasa boby baiboly indraindray dia ka tsy maintsy mampiasa satria amin'ny andininy fafiro moa izy iny le misy an'le hoe misy vahiny araka taminy zay ao amin'ny Exodosy 12 a 37 ny vakitsika rova Exodosy 12 37 ny vakitsika dia 38 indray zany Exodosy 12 a tsy maintsy manao mémoire kelikely amin'le baiboly satria ty moa zany ny application dia tsy dia ho ary fantatra le aninato zay Exodosy 12 37 ary ny 38 ary ny ainga atao Ramesesa ny zanak'Israely ka nakany Sokota
dia lehilahy mahalilana tokony netsy afa-tsy ny zaza-mandehavavy. Ary nisy olona maro samy hafa firenena koa niaraka niakatra taminy, ary ondry amanosy dia ondry amanosy sy omby dia fananana be indrindra. Io zany le hoe nisy hafa firenena niaraka taminy ary ho an'i Israel ireo reorianina azo an'io teny io rova hoe raha misy hafa firenena ireo lay mipetraka ao Israel, fa tsy azo ny hafa firenena mihitsy ohatra ny amerikanina na frantsay na anglisy na sinoa na japonais na koreanina atao mihitsy na ny afrikana ny mitandrana an'io ao amin'ny taniny, fa any Israel rery any no azo hitandreman'io zay ny valin'izay fantenana zay rova. Tsy haiko na mahavatsara ny fantenao na tsy. Ya zany hoe le Israel le hafa firenena resahana eto zany hafa firenena mipetraka any Israel zany reo Mipetraka any Israel dia ary niara-mivoaka tamin'ny zanak'Israely hoe avy any Egypte. Zay ary ny zava-misy nge lova mbola misy toy nge teny fa nefa ny olona tsy misy mety manao an'io zay ny prov fa tsy izy io zatra ataon'ny olo io, satria raha vaketsika izy atoko fahenina amin'ny dimapolo dia tokony mitondra fanatitra le olona am'izao tsika miteny zao tena marina le ataony zany. Nefa tsika mahita tsara fa tsisy manao an'izany zao nge vaketsika le siasaka ny tsisy. Ary ny hafa firenena zay faminaiko any ava mba hanompo azy sy ho tiany anarany ava mba ho mpanompony dia zay rehetra mitandrana sabata ka tsy manao zotsy masa sady mitandrana fanekeko dia hoentiko any tendrombohitra masina ka eto amin'ny ohatrany hoe any Amerika tsy misy tendrombohitra masina, any Fransa tsy misy tendrombohitra masina, any Chine tsy misy tendrombohitra masina, any Angletera tsy misy tendrombohitra masina, eto Madagasikara tsy misy tendrombohitra masina, any faty Afrika tsy misy tendrombohitra masina, fa ny tendrombohitra masina ny teneny sotra masina any Israel eo amin'ny tendrombohitra misy ny tempolon'ny Jerosalema ankehitriny eo hoe tendrombohitra masina zany. Kanefa tsy misy an'izany ety. Manina zany io ny tsy tanterahan'ny olona zay milaza fa mitandrana didifolo fa tokony makany Israel daholo nge dia mivavaka anisaky ny sabaty. Izy zao nanao an'izany tanao fa tsy mety any satria ny lalàna dia hoe maka ao tendrombohitra masina dia amfaliko ao an-tranoko fivavahana, tsy maintsy makany Israel dikan'izay ary isaky ny sabaty. Manina zany le olona tsy nanao an'izay dikan'izany fa tsy maro ny io sary io fa famitahana olona satria tsy natao le izy. Ny fanatitra odorany sy ny fanatitra lafatra alatsatra dia nikasitrana eo ambonin'ny altarako fa nitranoka toetra ny fivavahana. Aiza zany zay olona no manao fanatitra zao tsika miteny zao, tsy misy manao fanatitra tsony nge zao raha ny hafa firenena zay misy hafa firenena namono omby dia namono ondry ny manao an'izany zao dia ny mpanompo sampy sisa ny manao an'izany. Fa raha olona zay milaza fa mivavaka ane ka mampiasa baiboly tsisy manao an'izany aiza zany io tenin'Andriamanitra io. Zany no profo fa mandika lalàna daholo. Ny ty teny ty raha tsy arahana manaprofo fa fandikan-dalàna zany, ary zay ny profo fa tsy natao amin'ny hafa firenena didy fosy lanamosy io zany hoe tsy natokana ho an'ny étranger. Ary ny atao étranger tolo rova dia ireo zay étranger amin'ny Israel, fa ny tompo tany zany sao dia Israel, ireo ihany no mena anazy fa ny hafa firenena zany dia tsy natao anazy io. Mazava ve zay rova? Ya mazava tsara zay ambassadeur Neo. Mazava ve rehefa nazavako ary mazava amin'ny fanontanianao ve? Mazava tsara ambassadeur Neo, tena mazava le izy miampy le hoe makasika le tendrombohitra masina sy le fanatitra teo moa vao mahay nazava le izy. Fanontaniana manitikitika ambassadeur Neo ao anatin'izay ihany koa makasika an'izay didifolo zay ihany hoe taony didifolo foana matetika ny voately manao ahoana no makasika ny lalàna mose raha ihany ve ireo didifolo sy ny lalàna mose reo sa hoe samy hafa fa ohatrany hoe rehefa tononona le izy didifolo dia lalàna mose ohatrany hoe samy hafa raha mifahenona anazy manao ahoana indray makasika an'izay raha ihany ve ireo sa hoe samy hafa tokoa. Le didifolo moa zany tena mahazatra ny olona satria ny koa ny lehibe indrindra araky ny fiheritan'ny olona anazy fa ny tena marina tsy ny didifolo lehibe fa ino no nomena ny olona moa ny teny izy tamin'ny voalohany dia noho ny amin'le fahatahoran'le olona dia tsy nitohizana intsony le famakiana an'le faraiky ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo juska hatrany amin'ny telo ambin'ny folo sy eninjato satria 613 nisan'io loa io fa noho ny amin'le fahatahoran'le olona tonga anazy tsy namaky an'izay rova zany hoe nangovotra ny olona renan'io teny io dia tsy navela tsy nitohizana intsony le famakiana fa raha jerevantsika soratra masina dia ao anatin'ny boky iray daholo hoe rova azonao boky iray daholo ny misy an'io araka ny voalaza ary mpanjaka voalohany toko faharoa dia ny andehan'ny fahatelo aketsika zany hitanareo tsara fa raha ihany reo terme reo raha miteny hoe didifolo dia lalàna mose ihany zany ary raha miteny tsika hoe lalàna mose dia didifolo ihany zany satria ao anaty boky iray ihany nanaovana an'io ary nandatsana ranomby io boky io dia tsy azo anam-pina tsy azo any esoana satria tao anatin'le boky no nandatsana an'le ranomby donc avakitsika izy mpanjaka voalohany toko faharoa andiny fahatelo atandremo zay nasainy avahandriamanitra ho tandremana andehananao amin'ny lalàny dia andehananao amin'ny lalany hitandremanao ny lalàny ny didiny sy ny fitsipiny
ary ny teny vavolombelony eto zany de hoe tandremony a ny didy folo sy lalàna Mose zany moa tena tikeny teny io araka ny voasohatra ao amin'ny lalàny Mose mba ataonao lavorary avokoa zay rehetra ataonao sy zay rehetra alehanao zany hoe ny lalàna Mose sy ny didy folo zany de mitambatra io ny dikan'izay ary io rova lay nandatsana ranomby a tarikatra amin'ny Exodose 24 de nisoratany Mose daholo lay ino lay didy folo sy lalàna Mose de nandatsana ranomby izy tam'izay oka vaitsika ny Exodose 24 ty de manomboka amin'ny andininy sy ojerevantsika ty vaitsy misy manomboka zany ao amin'ny andininy faevatra ao amin'ny andininy faevatra zany hoe rehefa nitantaran'le didy zany Andriamanitra Yahva tamin'ny Mose de nisoratan Mose daholo izy ary tao anatin'izany didy folo didy varaika ambin'ny folo hatrany amin'ny didy sy voasoratra tao zany na 20 fa 30 ao daholo ary Mose nanoratra ny teny rehetra nataony Yahva de ny fomaraina koa ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangam-bato 12 araka ny fireneny Israely 12 ary ny zatovy io zany izy hoe nisoratany daholo ny ina moa ny soratra rehetra zay ny teny rehetra zay nataony Yahva de nisoratany Mose daholo any ao anatin'ity boky ity boky misy soratany io ao anatin'io boky io daholo zany lalàna Mose sy ny didy folo ao anatin'io daholo zany de ny teny vavolombelona moa reto hoe didy folo zany dia ny fomaraina koa ka nanolo tendrombohitra teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangam-bato 12 araka ny fireny tena ary Mose nanoratra ny teny rehetra nataony Yahva de ny fomaraina koa ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangam-bato 12 araka ny fireny Israely 12 ary ny zatovy tamin'ny zanak'Israely ny rahiny de nitondra fanatitra dogana ireo ka namony vatotrombo-lato fanati-pihavana ho any Yahva de nalainy Mose ny antsasaky ny ra ka nataony tao anaty lovia ary ny antsasaky ny ra kosa natokony teo amin'ny alitara dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona ary hoy ny olona zay rehetra no lazainy Yahva nalainy Mose ny antsasaky ny ra ka nataony tao anaty lovia ary ny antsasaky ny ra kosa natokony teo amin'ny alitara dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona de nivakiny zany le boky zany le misy an'le didy folo sy lalàna Mose de hoy ny olona zay rehetra no lazainy Yahva zany hoe zay lazainy Yahva tao anatin'io boky io zany ka nisoratany Mose de ho ataony avokoa de hoekenay de nalainy Mose ary ny ra ka natopony tamin'ny olona de hoy izy hoe ino ny raha ny fanekena zay nataony Yahva talohany amin'izany teny rehetra zany zany hoe lay fanekena zany ny voasoratra teo de nanova natsipony natsipony nafafiny Yehosoa tamin'ny olona am'izay zany ny ra ho mariky Mose tamin'ny olona ny ra ho mariky ny hoe vita le fanekena io ny teny de manao fanekena nareo de zay ny dikan'iny raha nafafy iny zany fanekena fa manaiky an'io teny io ao anatin'io boky io ny zanak'Israely de manaiky an'io koa Andriamanitra ny hoe fifanarana ny fanaovana zany de zay le hoe le voasoratra tao anatin'io boky io zany zay nandatsahana raha tamin'ny olona ho mariky ny fifanekany fanaovana dia ny didy folo sy lalàna Mose satria ny araha soratana tao anatin'io boky io fa tsy azo sarana zany ny didy folo amin'ny lalàna Mose ary tsy azo sarana amin'ny lalàna Mose koa ny didy folo fa boky ray ihany misy an'io rofony zany ao amaritsika farany ny mpanjaka fahafilo izy ny mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo de andininy fahafilo moa izy iny otrevako kely mpanjaka faharoa tsy dadidiko izy teo toko faharoa amby roapolo de andininy faraiky ambin'ny folo aloha tsy maintsy repéry tsika tsara satria any amin'ny baiboly izy malaky fa de mo application de tsy maintsy mamerina kely foana tsika mijery ary rehefa reny mpanjaka ny teny tao amin'ny boky ny lalàna de nandritra ny fitafiana izy eto zany rova dia zany hoe nisy resaka boky ny lalàna zany io le sorata Mose io de iny no anatin'io boky ny lalàna io de amin'ny andininy fahafilo eny jerevantsika mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo zany hoe no vakintsika mpanjaka faharoa ao amin'ny toko fahatelo amby roapolo eny vakintsika de amin'ny andininy eo lolokely eo andininy firy zany leo vakitsika hatrany amin'ny andininy voalohany ary nany raha ny mpanjaka ka dia vory tany amin'ny olona tany aminy olony Joda ka dia vory tany aminy ny olony Joda Jerosalema rehetra de niakatra ao an-tranony avary ny mpanjaka ary nanaraka azy ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema mba ny mpisorona sy ny mpaminany ary ny vahoaka rehetra na ny kely na lehibe atsika
ary novakiny teo anatreny ary ny teny rehetra tamin'ny boky ny fanekena zay hita tao amin'ny trano miava ty zany hoe misy ty boky ny fanekena araka ny voalaza eto zany araka ny zay voalaza manoko andininy voalohany teo zay ka hatramin'ny faharoa de ny fahatelo ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana de nanao fanekena teo anatreny ava hanaraka azy amin'inony sy tandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanany rehetra akato ny tenyny fanekena sy izay voasoratra ankato izy teo ankato ny teniny rehetra sy zay voasoratra anatin'izany boky zany zay zany hoe eto zany rova de mazava-be mihitsiny fa ilay voasoratra anatin'ny boky zany anatin'ny fahatelo de ny didy folo sy lalana mose vatsika ny andiny fahatelo ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana de nanao fanekena teo anatreny ava sy naraka azy sy tandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelona io le didy folo ary ny didiny de le lalàna mose amin'ny fony rehetra sy ny fanany rehetra hankato ny tenyny fanekena sy izay voasoratra ao amin'izany boky zany zay zany hoe ao anatin'ny boky io zany a de lalàna mose sy ny didy folo na hoe ny didy folo sy lalàna mose anankiray any zany miaraka nandatsahana raha io de tsy azo sarahana fa iray raha vony tena hoe didy folo de manaraka lalàna mose 613 nisan'le loi ary ao amin'ny tena hoe lalàna mose de manaraka ny koa zay ny didy folo 613 nisan'ny loi no za zany a tsy azo sarahana ny didy folo sy lalàna mose mazava zay ho antsika anao mpanao gazety anao sy ho an'le olona miaino rehetra ia mazava hoe zay teny zay mazava tsara zay ambasadorny soa zany hoe tsy misaraka zany reo fa raha ihany reo a tambatra ao anatina fanekena anakiray ny didy folo sy ny lalàna mose fa noho natonga anazy folo zany boky anakiray boky anakiray fa no natonga anazy ary boky iny mihitsy nandatsahana raha miaraka amin'le vahoaka le boky iny mihitsy nandatsahana raha de mitambatra ao a ny didy folo sy ny lalàna mose fa natonga lizy lasa nisy hoe didy folo fotsiny no nitahotra ilay zanak'israely tamin'ny fanononan'andriamanitra anazy de tsy zaka le zanak'israely izy de tsy nitohitsony mifaraka zay mihitsy leloka mavakitsika zay rova eny toko hoe de natahotra ny zanak'israely de tsy nety nitohizana ntsony le teny ao amin'ny boky ny exodosy toko faharoapolo mantsy teny hitantsika an'izay teny zay leoka ma tena somary vakina kely exodosy toko faharoapolo mavakitsika manoko andiny valo ambiny folo ny vakitsika exodosy 28 anamarinako azay tena zay teo zany na tonga n'io teny io a nijanona exodosy toko faharoapolo manoko andiny valo ambiny folo satria natahotra ny olona de tsy navelany teny tsony izy zay nanoko andiny valo ambiny folo ary ny vakitsika ary ny olona rehetra raha nandre ny kotrokorana sy ny feony anjomara sy ary netan'ny ela tsy ny tendrombohitra ny voatsetroka ary noho ny nahita zany ny olona de torakovitra izy ka nijanona teny lavitra teny andiny fahasiviny folo de hoy izy tamin'ny mose aoka ianao ihany no hiteny aminay de miaino zay fa azandriamanitra no miteny aminay fa ndro maty izay zay le izy zany de nanomboka teo zany a de tsy nitohitsony le teny fa nijanona de zay na tonga mose niakatra anakiray tendrombohitra am'izay de mena anazy am'izay nitohin'le teny voatery niakatra tena tendrombohitra zany mose nandray ny teny faraiky ambiny folo faharoa ambiny folo fa teny tokony hitohy ihany io fa noho ny am'le tahotra anazy an'zareo de voatery najanona teo amin'ny fahafolo zay ny marina fa tokony hitohy lavabe io a fa zay ny antony hoe no natonga an'le tahotra de najanona le izy de donge vakitsika nitohy ny andiny faharoapolo de hoy mose tamin'ny olona aza matahotra fa tonga andriamanitra mba izatoetra anareo ary mba eo anatrehany tavanareo ne ny fatorana azy mba tsy anotanareo zay de nijana teny lavitra teny ary ny olona fa mose kosa nanakaiky ny azopito zay nitoeran'andriamanitra ary andiny faharoa amby roapolo ary hoe avà tamin'ny mose izao no lazanao amin'ny zanak'israely ianareo efa neta fa tany an-danitra no tenenako taminareo zay de mitohy am'izay le lalàna za manomboka eo zay izy vanomboka nitohina ny meny le lalàna am'izay mazava hoe zay rova fa noho ny am'le tahotra ny zanak'israely de tsy niditra ntsony andriamanitra ny teny vatana tamy fa mose am'izay no nresaka tamin'ny vetrany am'izay mazava hoe zay ia mazava tsara ambasadorny aosaly fanazavana
zany hoe tambatra anankiray ihany reo didy folo sy ny lalàna mose reo zany anankiray ihany de mazava ihany koa fa hoe tsy natao hoan'ny hafa firenena moa le araka fanazavana teo aloha lay didy folo sy ny lalàna mose de fantany mipetraka ambasadeur sa sady manitikitiky ny hoe raha tsy natao hoan'ny hafa firenena ny didy folo sy ny lalàna mose inona zany no lalàna hoan'ny hafa firenena ny lalàna ho an'ny hafa firenena de efa nomena atsika Yahosoa araka ny voalaza ao amin'ny Isia 42 io vakitsika ity e Isia 42:6 ny vakitsika ngaminy aloha efa nolazain'ny mpaminany fa misy lalàna ho atsika zany Isia zay zao ampianarin'ny ambassadeur François Dia zao Isia 42 ao amin'ny andininy fahenina izao iavay efa niantso anao tamin'ny famarihana sy ny tantana ny tananao ary hiaro anao ka nomenao fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa de io zany de ao andininy fafito ampahiratra ny masony jamba ary amoaka ny mpifatitra hiala ao an-trano maizina ary zay mipetraka ao anatin'ny maizina ao amin'ny maizina hiala ao an-trano famatorana any eto zany de misy mpamonjy ho avy zany dika zay ary izy ny anome izy lasa ho fanekena ho an'ny olona araka ny voalaza ary ho fanazavana ny jentilisa raha vakitsika tsara eto hoe hiaranao ka hitatana anao hiantso anao tamin'ny famarihana sy ny zao iavay efa niantso anao tamin'ny famarihana ary ny tantana ny tananao ka hiaro anao ka nomenao ho fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa de zany le sary ho lasa tonga zany ny fanazavana ny jentilisa ary io le voalazany tena Andriamanitra nikatra misy 42 hoe misy olona io tonga hitondra an'io ary io zao ampianariko zao Isia 42:1 ary ny 4 rehefa avy eo indro ny mpanompo zay tantanako lay voafidiko tsy atsitraky ny foko napetraka to aminy fanako hamoaka fitsipika ao any jentilisa izy misy fitsipika ao lefa any amin'ny jentilisa zany ary voalaza ao amin'ny andininy faevatra fa any amin'ny nosy ny voan'io lalàna io andininy faevatra tsy ho reraka nao kivy izy mandra-panoro ny rariny amin'ny tany ary ny nosy andry ny lalàna zany hoe any amin'ny nosy ny azahoana an'io lalàna io de zao lalàna hitanareo zao io lalàna io nampianariny ambassadeur anareo zay adia ary zay nanaraka an'io lalàna io atandiavaka amin'ny fahotana ary tsy nanota intsony io lalàna io natao hoe lalàna ny Yahosoa le fanekena vaovao aotsika ry amaky an'le teny atritsika nahita to hoe fanekena de vakitsitsika am'zay hoe ty le fanekena vaovao ty raha vakitsika ao amin'ny bokyny Jaona 12 Jaona 12 Jaona 12 49 sy ny 50 zay de io natao hoe lalàna ny Yahosoa io le rahantsika zao satria zao tsy niteny ho ahy fa niraizana niraka izy no nandidy azy eo lazeko sy otoriko zany hoe misy didy zany avy any am'ray hotoriny Yahosoa ro ambarany Yahosoa ary fantatra izy fa fiaina mandrak'izay ny didiny zany hoe ty teny nomeny dade Yahova ty zany de didy zay didy nomena anazy zany rova ko zay lazaiko izy de lazaiko arak'izay nolazaindray tamiko zany hoe eto zany tsika de mita hoe Yahosoa zany tena manana didy zay atao hoe lalàna ny Yahosoa mazava zay ho alefantainao teo de vaketsika ndray rikatra amin'ny bokyny Korintana voalohany tsy maintsy miverina kely ato anatin'ny baiboly fa ty ato ihany tena ahitana ny teny malaky indrindra de vaketsika amin'ny bokyny Korintana voalohany toko 7:10 andininy fa 34 zany e misy teo izy misy andininy 34 36 34 Korintana voalohany 14:34 zany jero atsika de avoakatsika ry amin'ny écran indray zay teny zay hoe tena misy mihitsy ny didiny Yahosoa Korintana voalohany 14:34 no vakitsika zany rova ianao zany mijery tsara sady mihaino tsara ny valiny raha mety aminao tompo izy misy didiny tompo zany teneniko zany izy moa tadidinreo ty 37 lizy rova Korintana voalohany 14:37 Korintana voalohany 14:37 ary raha misy manao azo mpaminany no manana fahaizam-pana de aoko fantany tsara fa didiny tompo ny teny zay soratako aminareo zany hoe didiny tompo io didiny Yahosoa ka misy mihitsy ny didiny Yahosoa ary io didiny Yahosoa io zao arahantsika zao zay zany ny arahan'ny hafa firenena rehetra ohatra hoe
amerikanina frantsay ny sinoa ny anglisy ny afrikana rehetra ny aziatika rehetra io didiny eoso na raha zay ngamba ny zatra azo apetraka amitsika hoe lalàna ny eoso no rahantsika zany mazava hoe zay rova de zay na tonga le hoe anisan'le hoe ity ny rako ny amin'ny fanekena vaovao de io raha io zany a nandatsaka n'io raha io koa eoso ho fanazavana fa latsaka ny fanekena vaovao a matio toko fenina amby roapolo a andin'ny fimo zany enina amby roapolo ny vaketsika rova io ny amaranako anazy zany hoe fanekena vaovao any ho an'ny hafa firenena zany eosoa io matio film izy teo 26 a de manoko andin'ny 26 vaketsika koa manoko andin'ny 26 a ary zay ny amaranantsika anazy angambany am'izay valiteny zay rova mety le fanekena ty ary nandatsahana raha le izy ny teny eosoa koa zany nandatsahany rany ary raha mbola ninana izy de nandray mofy eosoa ka noho ny efa nysaotra izy de novakiny ka natolon'ny mpianatra de ho izy raiso fany fa ity ny tenako ary nandray ny kapoka izy ka noho ny efa nysaotra de natolony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity fa ity ny rako de ny amin'ny fanekena zay latsaka ao amano ho famelan-keliko na ny atao hoe fanekena vaovao io zany le hoe eosoa koa nandatsaka ny rany a am'le fanekena vaovao zany hoe misy fanekena ro samy nandatsana raeto zany a de ny fanekena didifolo a nandatsana ranomby hitatsika teo ary ny fanekena vaovao ny raha nandatsana ny rany eosoa misy raha roa samy hafa reo zany dikan'zay fanekena roa samy hafa ary zay le hoe hoany zanak'israely a de le nandatsana ranomby nomena anazy de ny didifolo sy lana mose le ho an'ny hafa firena kosany a de ny raha ny eosoa nomena azy a de ny lalàna ny eosoa raha misy mampitambatra an'io zany a de mampifangaro ny raha ny eosoa amy ranomby a zava-tozy zany tsy azo atao mampitambatra an'io a fanekena samy manana ny azy a taka ny hoe lalam-panorenana ina moa filazandreny amin'ny teny frantsay constitution loi constitutionnelle tsy azo atao mampifangaro ny loi constitutionnelle ny frantsay tsy azonao fangaro amy loi constitutionnelle ny japonais ohatran'zay izy io ka rehefa ny israel de ny israel rehefa ny eosoa de ny eosoa ho any efa firenena mazava hoe zay nyfanazavana zay rova tena mazava tsara mba azo ataony eosoa fa fantanina kely farany angao ny farany kely izy hoe raha ohatra raha zany ka hoe natokana ho an'ny israeliana zany didifolo sy lamose ho an'ny hafa firenena ny lalàna eosoa manahoana zany israeliana hoe mitandrina ny lalàna eosoa iny koa sa hoe ampy anazy le didifolo sy lamose sa izy zany fantanina kika farany koa ny zanak'israely raha teo vonjena de miala amy didifolo sy lalàna mose ry makany amin'ny eosoa zay satria zany ny lalàna mose de natokana ho any zanak'israely rery ihany fa rehefa iaraka amin'ny eosoa izy a de manaraka ny eosoa ry mitandrina lalàna ny eosoa fa raha vao zany de tsy mety satria ao anatin'io didifolo io mbola jerevantsika tokoa mampiady ny jios sy ny jentilisa io ka raha vo mampiady ny jios sy ny jentilisa de tsy afaka mifanaraka mihitsy ary zay moa lesona atsika manaraka rova hoe rava ny didifolo sy lalàna mose de naninona raha tsika amlesona manaraka fa zay olona ato israela zany teo vonjena de manatona ny eosoa ary tsy mitandrina didifolo tsony satria tsy mety le izy le didy mihitsy izy zany tena tsy mety mifanaraka mihitsy ary zay moa le lesona manaraka hoe rava io didifolo io lesona atsika amy manaraka efa azondaolona sady afaka fotoana foy mazava hoe zay hoany zay teo vonjena zany ny zanak'israely de manatona ny eosoa fa ao amin'ny eosoa rery izy zay vovovontsy manaraka lalàna eosoa manaraka lalàna ny eosoa de misy lalàny eosoa ao mazava hoe zay tena mazava be feno fanazavana mba teny eosoa makasika ny loha hevitra anakay iny de miraso atsika raha samy teny eosoa zany a de ndao tsika hivavaka marana zay fotoana izay ary sotra betsaka dada mahala iava ny amy teny zay nomenao ny fampianarana zay nomenao ny fanazavana rehetra zay nomenao avy any aminao daholo ny teny ary avy any aminao ny fanazavana sotra betsaka dada mahala iava sy eosoa ny angatany zay adiady mba fanamaro no vonjena noho ny am'izao fampianarana izao ary tena tonga ny fiainana manak'izay zay trambaniry noho ny amin'ny fampianaranao atao vitan'izay voalahatra rehetra ny tenyzay adiady ala iavako atao vitan'izay voalahatra ny fiainana manak'izay izao fampianarana tsara sato marina ary tena fiainana manak'izay zao onjeo ny olona fefa migadona ny farany fa kely sisa aminaranao eosoa anaovana ny favaka sy ny teny rehetra sotra betsaka eosoa malala halleloia amen
PCR ny namarantsika ny fotoana fa dia miraso antsika samy tena soa ho amin'ny fampianarana manaraka indray veloma daholo azy. Ya dia mametraka velomany ambassadeur François ihany koa ny tenako mametraka veloma ho antsika rehetra mpijery sy mpiaino ny tokantrano any veloma tompoko.